Amikafaliana indray no ifampiarabantsika tafaraka atao anatin'ny Kids Time. Tsara hatrany mampafantatra antsika fa ny Kids Time dia fandaharana manokana izay ahafantaranao bebe kokoa ny fomba fitaizana ireny zanantsika ireny. Eo ihany koa ny fanabeazana azy indrindra fa hafaingana ny fomba fitenenan'ireny ankizy ireny. Ho antsika izay mbola tsy mahafantatra dia mizara efatra mazava tsara ny fandaharantsika. Any amin'ny tapany farany isika dia hiaraka hitsikitsiky, any amin'ny tapany fahatelo isika dia hiaraka hianatra kely, dia any amin'ny tapany faharoa isika dia indraindray torohevitra na fifampizarana traikefa raha ny marimarina kokoa miaraka amin'ireo mpanabe. Eto amin'ny tapany voalohany dia hiaraka amina profesera indray isika, andeha ary isika mantatra hoe manahoana tokoa, ahoana tokoa ny aretin'ny zanantsika izay tsika vao tokony hanantona ireny urgence ireny. Andao avy hatrany ary. Rehefa misy marary zany dia tsara ho fantatra hoe aiza ny toerana tokony aleha rehefa manana marary ao an-trano. Toeram-pitsaboana rehetra moa dia natao handray marary, izay aloha dia mazava. Kanefa ho an'ny atao hoe mba azahoan'ny rehetra fahafaliam-po amin'izay andrasany dia tsara ho fantatra ihany hoe toeram-pitsaboana inona no tokony aleha arakaraka ny zava-miseho. Ny tiako tenenina eto izany dia indrindra ahoana ny fampiasana an'ireny hôpitaly, indrindra service d'urgence any amin'ny hôpitaly na any amin'ireny klinika isan-karazany ireny. Araka izany anaran'izany dia raha sendra izany hoe misy aretina manaitra tampoka, raha ankizy ny resahantsika izao dia ohatra hoe zaza mifanintona, zaza mamahy be, niakatra be tampoka ny hafanany nefa efa avy nitsaboana, efa nisy dokotera mpananara-maso ihany ny zaza sepotra, zavatra ohatr'izany zany no tena kanesana eny amin'ny urgence. Izay ny anankiray. Ny anankiray faharoa, raha ohatra indray izany ka hoe amin'ny andro tsy dia fiasana loatra andavanandro ireny, ny tiako tenenina amin'izay izany dia ny sabotsy, ny alahady, ohatra hoe amin'ny krismasy, ohatra hoe amin'ny fetim-pirenena tsy miasa ny olona amin'ny ankapobeny. Aiza ny tokony aleha raha marary ny zaza. Dia ilay urgence tsy miala mihitsy na fotoana inona na amin'ny andro inona na amin'ny lera inona rehefa zavatra heverintsika hoe aretina mila fikarakarana malaky, mampanahy mafy antsika dia mankany amin'ny urgence foana. Fa raha kosa ohatra hoe zaza voan'ny sery na hoe zaza efa nararirary an-doha efa nandritra ny 3 andro dia ohatran'ny toa mahagaga fa mbola tsy milamina ihany dia izay ny tsara ho fantatra hoe izay ny andehanana any amin'ireny dispensaire na izay ny tsara andehanana raha amin'ny andro tsy fiasana sabotsy sy alahady dia any amin'ireny dokotera izay misy n'aiza toerana misy antsika, n'aiza fokontany hipetrahantsika dia matetika misy dokotera eny afaka mandray. Dia izay indrindra no mahatsara ny fisian'ireny dokotera miparitaka eny rehetrarehetra ireny afaka mandray amin'ny izay aretina izay heverintsika fa tsy mila urgence. Izay ny ilana azy. Fa kosa ilay tena aretina izay tena mampanahy hoe sao dia sanatria hoe mety hafaty na sao dia sanatria mila fikarakarana malaky dia entina eny amin'ny hôpitaly. Ny antony fanazavan'izay dia tsotra, mba tsy hisian'ny hoe ela be loatra tsika eo amin'ny urgence satria rehefa tonga eo tsika dia anjaran'ilay dokotera eo no mahita hoe ilay aretina maika indrindra, mila fikarakarana maika indrindra no raisina aloha na dia tonga farany ary ilay marary fa tsy hoe izay ny lahatra voalohany akory no raisina voalohany amin'izay. Tsara ihany koa no manentana antsika mpitsabo rehetra raha misy torohevitra tokony atao dia manantona ihany koa ny fandaharana Kids Time. Ajanontsika hatreo ny mahakasika izay torohevitra avy amin'ny mpitsabo izay, fa misy ihany koa ny fifampizarana traikefa hozy isika miaraka amin'ireo ray aman-dreny na mpanabe na efa nahita traikefa tamin'izany fitaizana ankizy izany dia ho fantarintsika manokana amin'ity anio ity ny hoe ahoana no hafantarana na inona ny fomba atao ahafahan'ny zanantsika mahay mandray. Ny hamantarana hoe alefa mianatra amin'ny mpianatra dia rehefa te hiaraka amin'ny entsidady ivoaka ny trano izy ary te hiaraka amin'ny ankizy.
zay zany anankiray voalohany. Rehefa tia miaraka amin'ny ankizy izy dia azo antoka zay fa afaka nianatra sady fa tsy ho latsaky ny 3 taona fa 3 taona vao lefa mianatra ny ankizy. Ny anankiray faharoa dia izao, ilaina ihany koa ny hamantarana azy hoe fomba entiny mandray, mahay mandray ny zaza rehefa mahay makatahaka izy, mahay mandray ny zaza rehefa mahay mamerina izy, ary ny anankiray koa ny mpampianatra dia azo antoka fa afaka ny manoro ny tsara amin'ny mpianatra ahaizany mandray tsara sy mahatafita ny fampianarany amin'ireo madinika ireo. Ary ny anankiray fahatelo, mila fitiavana ny ankizy, fitiavany ray aman-dreny, fitiavany mpampianatra, asa-pitiavana fampianarana, fa raha manam-pitiavana amin'ny mpampianatra moramora kokoa ny ahatafitany ny zavatra tiany ampitainy amin'ny ankizy, na ny famoazana ny ankizy, na ny fampandraisana anjara ny ankizy, na fampitenenana ny ankizy. Misy fitiavanao dia moramora ny andraisan'ny ankizy an'izay, ary mihazakazaka ny ankizy raha tiany mpampianatra ny mpianatra, ary raha tiany mpampianatra koa ny ankizy mihazakazaka koa izy andeha ho any ampianarana. Indrindray na sabotsy lahady aza dia maika izy andeha ho any. Ary ny anankiray manaraka dia izao, fantimpantenana re ray aman-dreny malalo ny teny atao amin'ny zanaka. Any ampianarana ihany koa fadio ny manambanimbany sy mpianatra, fadiana ihany koa ny miteniteny foana, ataontsika teniteny foana, satria reny no ianarany ankizy sy reny no raketiny ao anatin'ny saina. Fa ny ataontsika dia izao, manao teny mpitiavana, manao teny pahasoavana, dia tsy miatra amintsika intsony ilay fitenenana hoe misy miaino, fa tena miaino ny ankizy amin'izay fotoan'izay. Ary ny anankiray farany dia izao, ny naman-dratsy no tena fahavalon'ny ankizy, ka isika ray aman-dreny mila mijery izavy namany zanantsika ao, na dia mbola kely azy izy. Ny any ampianarana, io ihany koa fantimpantenana zay mba hoe iza ny ankizy tokony arahan'ny zanaka. Eny amin'ny fiarahamonina, iza ny ankizy tokony ifandraisana. Fa ny tsara indrindra ho antsika ray aman-dreny dia izao, zaro amin'ny toerana azo anabeazana ankizy izy, ohatra any amin'ny fianarana sekoly alahady ohatra, na any amin'ny toerana misy fampianarana ny ankizy andray andraikitra, any amin'ny skoto ohatra, na any amin'ny toerana misy fijerena sarimihetsika azona lesona ka hifadiana ny teny ratsy, fa ireny no anisany anankiray manimba ny mpianatra, tsy ahafahany ihany koa mivelatra fa manjary hitsarany ny mpiarahamonina na ny ankizy na ny ray aman-dreny. Izao no tokony tsarovantsika ray aman-dreny, ny ankizy no hitsarana tsika ray aman-dreny hoe zanaky ranony iny. Ary raha misy ditra ataon'ny ankizy dia ny ray aman-dreny foana no voatonony, ka ny ray aman-dreny no tompona andraikitra voalohany ananana zanaka endry, aza kapokapohana izy fa teneno amin'ny fitiavana ary teneno amin'ny fahendrena. Ny ray aman-dreny manam-pitiavana dia mahatafita zanaka ho lasa lavitra, dia ho tanteraka aminy hoe ho ambony tokoa ireo zazy ireo fa tsy ho ambany, ary ho lohany fa tsy ho farany. Misaotra tompoko. Tonga ny fotoana ary fampizarana indray ho antsika ankizy rehetra ao an-tokantrano ao, dia andeha ary isika hiaraka hianatra indray, dia tsy adino ihany koa ny hirahira rehefa avy eo. Ndao ary. Connais-tu ton alphabet? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je connais mon alphabet. La prochaine fois, chante avec moi. Voici les chiffres de 1 à 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10, 10, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 20, 20, 20, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30. 30, 30, 30, 30. 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40. 40, 40, 40, 40. 41, 42, 43, 44, 45. 46, 47, 48, 49, 50. 50, 50, 50, 50. 51, 52, 53, 54, 55. 56, 57, 58, 59, 60. 60, 60, 60, 60. 61, 62, 63, 64, 65. 66, 67, 68, 69, 70. 70, 70, 70, 70. 71, 72, 73, 74, 75. 76, 77, 78, 79, 80. 80, 80, 80, 80. 81, 82, 83, 84, 85. 86, 87, 88, 89, 90. 90, 90, 90, 90. 91, 92, 93, 94, 95. 96, 97, 98, 99, 100. 100, 100, 100, 100. Dis-moi Toumi, qu'as-tu aujourd'hui dans ton coffre magique? Ah ah! Pour l'ouvrir, il faut crier Abracadabra Titoni! Allez les enfants, aidez-moi! Il faut crier Abracadabra Titoni! Abracadabra, Titoni! Waouh, tu as vu Toumi? Ton coffre était rempli de légumes. Allez Toumi, partons vite à la découverte des légumes. La carotte. Les petits pois. Le radis. Le brocoli. Le maïs. Maintenant, jouons ensemble. Trouve la carotte. Bravo. Trouve le radis. Bravo.
Trouve le maïs. Bravo! Allez, on continue notre voyage à la recherche des légumes. La salade. La pomme de terre. La courgette. Le poivron. L'aubergine. Maintenant, jouons ensemble. Trouve la salade. Bravo! Trouve la courgette. Bravo! Trouve l'aubergine. Bravo! Tu connais désormais plein de légumes grâce à Touni. Allez, merci Touni, on applaudit! Rehefa avy nianatra ary sika, rehefa avy nihirahira, andao indray ara hitsikitsiky hiara hiala voly, miaraka amintsika rehetra ihany a, ndao. Mama.
Tampitra ny fandarantsika ho an'ny androany izay isaorana antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany azadiny faminenina an'io isika dia hiaraka hamantatra zava-baovao indray ato anatin'ny Kids Time. Ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra niaraka namolavola sy nanatotosa izao fandarana izao. Teo ihany koa moa ny groupe Imedia fa tsara ihany koa ny manentana antsika rehetra na olon-tsotra isika na mpanabe isika na ihany koa ray aman-dreny ka nahita traikefa tamin'izany fitezana izany ivahiny ato anatin'ny fandarana Kids Time. Eo ihany koa isika mpitsabo izay manana traikefa mazava ho azy mba hanome torolalana sy torohevitra ho an'ny ray aman-dreny izay mitaiza. Eo ihany koa isika rehetra izay mananjanaka ao an-tokantrano ao. Raha ohatra ka misy fihetsika kely na hirahira na matsikaiky kely ataon'ny zanantsika ao an-trano ao dia aza misalasala maka sary azy ireny dia alefaso aty amin'ny fandarana Kids Time. Misy hatrany moa ny antso an-telefona izay omenantsika izay ahafahantsika miserasera ato anatin'izany fandarana ho an'ny ankizy izany. Dia mameo fotoana antsika rehetra indray ary amin'ny herin'ny anio toy izao. Mandra-piona.